eo amin'izay baolina kitra izay fa eo amin'ny resaka fifanana kosa no tiana resana ao anatin'ny ity fanadiadiana manaraka ity dia nifaranana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny fitoeram-pampifanana eny Carion teny ny fifanana FIFA 11 pour la santé fifanana izay miditra amin'ny andiany fahatelo tamin'ity taona 2024 ity. Pitaiza tanora sy mpampianatra misy 120 manerana ny nosinoany nanika ny fifanana FIFA 11 pour la santé tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny andiany fahatelo. Fifanana izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma atoandro teo tany amin'ny fitoeram-pampifanana Carion. Ratsahivina moa dia ny taona 14 no nanomboan'ity tetikasa ity nandritra ny mondial 14 natao tany Afrika Atsimo. Tanjam'izany ny ampianarana ireo ankizy any an-tsekoly ny fahasalamana sy ny momba ny maha-olom-pirenena valina amin'ny alalan'ny taranja baolina kitra. Samy nanentanana ireo mpiofana ireo ny fomba fitaizana ireo ankizy amin'ny voka-dratsy ny aretina maro isan-karazany toy ny VIH/SIDA, eo ihany koa ny resaka zava-mahadomelina. Tanana amin'ity tetikasa ity moa ny aro ireo mpankafy sy mpilalao baolina kitra maneran-tany izay efa mahatratra maherin'ny 520 sy 200 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Tsara manamarika fa i Madagasikara no firenena mampiasa ny teny frantsay nanao ny FIFA 11 pour la santé voalohany ny taona 2012 taorian'ny fifanaraha-piara-miasa nisy teo amin'ny ministera telo tota dia ny fahasalamana, fanabeazam-pirenena ary ny fanatanjahantena. Tamin'ny ity andiany fahatelo ity moa dia ireo manampahaizana roa avy amin'ny FIFA Ramatoa Aurore Lacloche sy Soambera no nizara ny traikefany tamin'ireo mpiofana malagasy nampian'ny Dokotera Désiré Rakotoarmina.